Miatraika amin'ny isa-tokantrano izay fiakaran'ny vidim-piainana izay fiakaran'ny vidim-piainana izay miteraka tsy fampiana ao tokantrano ao rehefa misy ihany koa izay tsy fampiana izay dia somary mihena ny arotsaka ombilany. Ny tsy fampitsakafo anefa dia miteraka tsy fahasalamana, ny tsy fahasalamana ihany koa izay miezaka mitady vahaolana amin'izy ity ny rehetra. Raha ny noni manokana dia efa maro no mampiasa azy ity entina hitsaboana ireo karazana aretina samihafa entina andresena izany aretina izany dia maro no mampiasa ny noni araka izao fanazavana izao mahasitrana marina ary ve ity noni ity toy izao ny vaovao. Noni zava-maniry iray izay nampidirina teto Madagasikara ary manirany amin'ny tany be orana tahaka ny any Toamasina. Ankehitriny dia efa mitady azy avokoa na ny malagasy eny fa na dia ireo vahiny aza. Raha ny fanazabana nomeny ny mpitsabo tokoa dia afaka hitsaboana aretina maro izy ity toy ny aretin-dra sy ny fo, ny tranonjanaka. Manatsara ny fahasalaman'ny fananana ihany koa izy. Ankoatra ny fanasitranana dia misoraka ny alergia, ny cancer sy aretina maro ihany koa ny noni. Isan'ny orinasa mampiasa azy ity amin'ny vokatra avoakany ny Homeo Pharma ka avoaka amin'ny endrika gelule ampiarahana amin'ny vahona na amin'ny alalan'ny ranony na no anaovana izany. Isa-taona dia mandany noni amin'ny taoniny izy ireo. Tsy maintsy nisy ny fepetra-ndraisina amin'ny azony izy ireo akora fototra amoana ny vokatra noho izany. Misy association de paysans izay omenay assistance technique dia manomboka any amin'ny safidianana an'ilay toerana zany safidianana ny zanakazo misy zezika mety ho atao eo ambony ilay toerana ihany koa. Izay ilay assistance technique amenay an'ilay paysans zany any amin'ny faritra amin'ny Ambatovy satria brika vy. Rona telo taona eo zany ny noni no manomboka manome ilay vokatra. Ny filanay aloha amin'izao dia efa manomboka mahatratra amin'ny taona mihitsy izay mahatonga anay hoe miara-miasa amin'ny Ambatovy. Na dia betsaka aza ny soa azo avy amin'ny noni dia nilaza ny mpitsabo fa dia mila fepetra maro no arahana vao tokony ho azo ampiasaina hitsaboana ny noni.